Ampifaliana indray raha tompokilasy tompovavy no ara-bakanao manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ilay defi Madagasikara ary manasanao anaraka izanatra amin'ny farany. Napakapoana amin'ny vonim-piaron'ny zao mpanjifa momba ny fanavotana ny tsy miroro araora ny fanazavana. Raha tsy miroro tsy manaiky intsony ny mpiaron'ny zao mpanjifa noho ny fanaovana anjo-jainy harem-pirenena. Ho any PMH zany dia apetraka mazava eto fa mila vonjeny tsy miroro. Ny antony dia tsotra ihany. Voalohany misy tambazotra amin'izao fotoana izao mitady androba ny tsy miroro io. Misy fanarahana miafina amin'izao fotoana izao. Misy orinasa rosianina izay tambazotra androba ny tsy miroro satria nahoana hoy ianareo ny tsy miroro tompo dia efa nisy fanarahana tamin'ny 2004. Ny fanarahana tao dia mazava tsara. Ny fampisasaka ny barila ny solika mazefatra eo amin'ny Madagasikara olona sy ny fanjakana malagasy. Kanefa tsy izay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao fa dia tavina voadika vola. Eo indrindra ny mampiayanay satria io vola io mampanahirana amin'izao fotoana izao. Raha andeha fifidianana betsaka ny zavatra efa hita ny vahoaka mpanjifa amin'ny ataontsika hoe détournement de ligne budgétaire amin'ny resabola na ny communauté internationale na rehefa nahita an'izany ihany koa ny hoe mandeha amin'ny tsy tokony tsy izy ny fampiasam-bola. Vaovaon'ny fampianarana kosa no anizantsika ny fampahalalam-baovao ambany ny faripahaizan'ny zaza malagasy araka ny nambaran'ny sepama araora ny andinindin'izay. Nanao fanambarana androany ny filohan'ny Saint-Pama mahakasika ny fanabeazam-pirenena. Nilaza izy fa mbola ambany ny faripahaizana eto amintsika ka izay mahatonga azy ireo hanao fitakiana amin'ny maha-sendika azy ireo noho izy miaina ao anatin'izany. Miantso ny herivela rehetra najalalana ny mampiranteteza-mita teo aloha arahantsika raha ny fanazavana. Nisy ny fanambarana izay nataon'ny mampiran'ny kongresy teteza-mita teo aloha izay mahakasika ny fandikana lalam-panorenana nataon'ny fanjakana kanefa neken'ny ACC. Miantso ny herivela rehetra ihany koa izy ireo hifampiresaka ary mangataka ny FFKM hanohy ny zavatra efa nataony. Ny atsonay ny FFKM hanohy ny zavatra efa nataony. Iantso matanjaka ny herivela rehetrarehetra hifampiresaka. Totosan'iny fampahafantarana ny hetsika forum emploi pour les personnes handicapées andiany voalohany araoara ny fanazavana. Totosan'io fampahafantarana mahakasika ny hetsika forum emploi pour les personnes handicapées izay tanterahana fa 20 septambra ho avy izao. Anton'ity hetsika ity moa dia ny fahatsapana fa na dia maro aza ny ezaka vita teto Madagasikara kanefa mbola hita taratra fa betsaka ihany koa no azo tanterahana mahakasika fitsinjovana an'ireo olona manana fahasembanana amin'ny sehatry ny asa. Antony tonga anay anao ity hetsika ity dia ny fahatsapana fa na dia efa maro aza ny ezaka vita eto Madagasikara tao anatin'izay taona lasa izay raha ara-fiahiana sosialy kanefa mbola taratra fa mbola betsaka ihany koa no azo tanterahina raha mikasika manokana ny fitsinjovana ireo olona manana fahasembanana indrindra eo amin'ny sehatry ny asa. Ny tanjona tianay ho tratrarina amin'ity hetsika ity dia ny fanafoanana ny tsy fitoviana eo amin'ny asa ho an'ny olona rehetra. Anaranantsika ny fampahalalam-baovao ampafantatra ny fampiratiana ny asan'ny Madame Zo ny Fondation H androany araora ny andinindin'izay. Nanao fanambarana androany ny filohan'ny Saint-Pama mahakasika ny fanabeazam-pirenena. Nilaza izy fa mbola ambany ny faripahaizana eto amintsika ka izay mahatonga azy ireo hanao fitakiana amin'ny maha-sendika azy ireo noho izy miaina ao anatin'izany. Izay ankoa tompokilasy tompovavy nazo natolotra tamin'ity arivo ity ankasitrana ianao nanaraka izanatra amin'ny farany veloma tompoko.